SF Radio. Lalan'ny Fanantenana nosoratany ka volombato olona antoromamy. Reto avy ny nanomena ny tantara. Mamosora kotoson, mira manitra, lovalosa, niaraka tamin'ny riam-bola amin'ity meva. Tompona andraikitra Zona tenaina nanantotosa meva nanjay feo toko rakoto arsoa nandrindra raha teknika mahery jaona rabary ny aina. Inona ary ny atoko tia azy aho, ahoana ary ny fomba nambarako izany aminy. Ny mistery amiko anefa hatramin'izao mbola tsy voavaliko. Mifaninona ary izy tale, inona ny ifandraisany? Iaja Tale, atre fa toa lasam-borona be se izany, fa misy inona arono vonjy angatsy eo. azafady Tale fa tena variana be koa ako. Vonjy zao tsy eo fa toa hoe nanatitra taratasy anga le taratasy tokony alefa izy. Efa elaela ihany zaiko. Atre maneno koa ty fanday ty. Fa misy inona? Ay, andraso ao avy ary aho. Aza mihetsika eo anao, eny vetivety aho dia tonga any. Hatray, ilozako kely aloha se ry aja. Misy alehako vetivety fotsiny. Zay aloha. Mazotoa Tale a. Vonjy ndray zao le teo. Tena tsy azoko mihitsy koa nge izany. Maninona nefa raha ambarako aminy atao-poko e. Aizako isaka no mandeha zao vonjy dia iny dia lasa koa Tale vao avy misy miatso azy. Manahoana hiaja ary tsy salama nga ianao no toa tsy hempidratsy be teo izao, fa misy inona? Madame Mamsoa marina. Salama tsara ka. Tsy izany fa nisy taratasy zay ho any zao avoko dia elaela le izy vao hitako e. Zay no nasepitra teo. Fa inona aloha ny antondianao e? Misy taratasy tokony ho sony avy mibenja ty amiko. Ao ve izy? Toa ohatrany tsy mahazo fahafapo mihitsy ianao Madame Mamsoa isako ny tonga tiako. Vao teo mihitsy izy zao ny lasa. Ary mahagaga ny tsy ny fanenanareo ary mety haritra mihitsy azy izy araka ny fieritreretako azy satria antso maika dia maika ny teo no izay ny voarayany teo. Hono ary aja. Misy zavatra mba tiako anontaniananao izay raha tsy mahadiso. Hoe ahoana izay madame? Tato ato izay dia manam-pihovana lehibe benja vadiko. Ary inoko fa mahalala zavatra ianao fa manafina amiko. Raha toka mahalala ianao dia lazao aho fa olona mahatoky ary azo itokisana. Ka tsy haiko ange izay tena marina Madame Mamsoa fa ny any azoko ambara aminao aloha dia misy tovovavy izay any miresaka amin'ny matetika. Tsy haiko anefa izay tena ifandraisany Efa napoziko mihitsy izany saingy mbola tsy nahita pirofo aho. Inona koa ny antony anaovana an'izany? 30 taona ny nivadianay, tsy mbola nanao toy izao mihitsy izy hatramin'izay. Ka zaho koa ange mba gaga Madame Mamsoa e. Fantatro tsara ny vadinao ary inoko fa misy zavatra fa manesika azy anao ny zavatra toy izany angambako. Androso ianao andre matobenja ary mazao toerana. Misaotra anao dokotera Fenitra. Ie, ka efa mba nanaona izay ny fahasalamanao? Eo ihany dokotera. Tsy hita hoe tsara, tsy hita ihany koa hoe ratsy. Ny valin'ny fizahana nataonao nge izao no ahafantarantsika mety ho vaovao farany. Eto indrindra tsika izao andre matobenja. Ihany tompoko.
raha ty valiny fizanana taona farany ty zao ny jerena dia sarotra ihany. Tena ilana fitandremana manokana mihitsiny. Zany ve? Fa hoe ahoana dokotera? Ny valiny meko anao andre matobensa dia voan'ny aretany amin'ny omamiadana ianao Ie, ary efa lasa lavitra ihany izany. Raha ny marina manko dia tsy misy azontsika atao tsony fa dia manalefaka ny fanaintananao sisany azo atao. Zany ve? Dokotera? Ahoana? Efa nampozika eo izany zavatra mety iseho zany nefa zao reny izy mingavy anao ilaza amiko ny marina rehetra fa efa niomana hatramin'ny ela tiako amparanao dia firy volana moa zany sisa no iainako ka ahafahako mihevitra izay tokony ataoko Enim-bolana eo raha tsy mampiasa ara-dalàna ny fanafody izay lazaiko anao ianao. Herintaona kosa raha matanjaka tsara ny eritsenao rehetra. Zany ve? Ny tanjona dia ny andresy ireo aretina rehetra mitady anararoatra. Satria ny trangany zavatra toy izao dia mezaka mitady izay harapany ireo aretina hafa ireo. Enim-bolana? Herintaona? Mitovy ihany ny lalana ao ambany dia ny fahafatesany. Inona re no azoko atao anatin'izany? Mankahery anao andre matobensa. Ary manao hevitra anao ihany koa mba hanaraka ara-dalàna ny fanafody izay omeko anao. Ary ny farany dia aza manao vizana loatra ianao. Na dia izany azy satria anisan'ny manafaingana ny fahafatesanao izany. Misaotra anao dokotera amin'ny fahatsorana nananao sy ny tsy fisalasalanao ny lazany marina tamiko. Ary aza manary ianao fa arahako ara-dalàna izay torohevitra rehetra omenao Andre Matobenjo? Eny tompoko. Atsoko ve ny vadinao mba haka anao? Mila olona ny ianao hitondranao ody misaotra dokotera. Aoka izao. Ary mbola miangavy anao ihany koa aza lazaina aminy izay mahazo afa. Aoka re za ihany no anambaran'izany aminy. Misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra re amin'ny fotoana mamety an'izany no tsy maintsy anambarako amin'ny zava-misy. Eny ary Andre Matobenja. Fa dia mirary soa sy mankahery anao indrindra ny tenako. Velomany amin'ny vadinao any Eny ary dokotera, mandram-piona iray tompoko. SF Radio. Tena raha zao anatin'ny fotoana fomarina ny fanantenako rehetra. Inona tsy ny amiko dia ahoana koa zany moa zany fomba ilazako an'izao amin'ny mamy sy ny vady. Fomba ahoana ny andraisan'ny zava-misy. Za tia ketraka marina maika fa izy. Mahatonga efa mbola velona dia misy tokony mbola ataoko. Inona nefa Zary ano ahita asa hitsinjovako amin'ny fiainana mianaka. Ry malahelo an'ilay zanako miafy tsy fidiny noho misy fisiny. Indraindray dia tsy mahalala ny tsy misy. Ny omeo ihany ny fantany. Ny vola eto am-pelantanako ty tsy misy zava-tsy 2,000 ariary sisa. Dia inona no vidiako amin'ity? Izany tantarako ny manjoa. Iza ihany koa ny afaka monjy amin'izao fanaintainako izao. Aretina mikiky tsy ahita-panafana tsony. Marina tsy sahirana ny saiko. Fa maninona ary n'izany antefany? Ndry, ary inona koa mahavery-saina n'itsy lehilahy lehibe ito izany? Toa tsy reniny tenena akory fa mitady hitolombona amin'ny tany eny ny tenany. Sa izao ilay tsy mahalala ny rano izay hahafaty azy akory dia misotro ihany.
sao dia marary kosa nefa andrasa aloha hoe antaniana somanko mba mila vonjy jereo ny endriny raha tsy atsatra dia atsatra ery raha marary izy dia tsy manina fa hitondrako azy amin'ny hopitaly ty vola kely ety atanako ity. Manahoana ianao Ramse? Marary anga ianao zany? Ny endrika eo toa ohatra ny atsatra dia atsatra mafy. Sao dia misy anam-pihinanao? Manahoana ianao Ramatokely? Tsisy anam-pihinaka? Ary raha koa tsy mila olona manelingelina na zany Ndrary ianao mandeha fa aza mandribiriby aka. Andray zany tsy anelingelina anao fa hanampy anao raha misy manahirana anao ary raha ohatra ka marary ianao dia apiako makeny amin'ny hopitaly sika fa so manino ety an-dalana ety ianao Tsy sahirana zany raha Ramatokely fa mangina ianao hita fa na zany resaka ho zany ary ne dia fa mandribiriby ahy. Avy alao ahy irereto mifandany ianao ka nefa afaka mipetraka ihany koa ianao so reraka dia za no andeha. Andraso re lasa izy marina mialatsiny raha nanelingelina anao izay filazako rehetra teo ary taratasy iny ty tafela ety taratasy misy fitomboko ny hopitaly ary tena marary marina ny rangaha iny raha zany ary avy any amin'ny hopitaly izy zany no mipetraka nakasaina teto. Tena profy manamarina zany ty taratasy ty. Ramse adinao ane ny taratasy izay avy noraisinao teny amin'ny hopitaly izay nalehanao teo tena tsy ao mihitsy tokoa zany saiko zany Ramatokely misaotra indrindra anao ka zao elako tsy ny reny fihetsika izay nataoko taminao teo Tsy manina re ohatray ary toa mangovotra be ianao zany Ramse fa manina ianao manina aloha raha mipetraka vetivety jereo any ety ianao raha tsy reraka dia reraka mihitsy fa inona ny mahazo anao eto mipetraka ihany tokoa aloha Ramatokely fa raha mba sitraka ao eo rehefa olona zaiko anao no mahazo ahy. Zay vao azoazoko ny lohako marina tena tsaroko ny hodina toloko mihitsy teo ny zavatra rehetra fa inona ary nahazo ahy teo Tsy tsaronao mihitsy ve? Nahitako anao dia nao saika ninjera tamin'ny tany dia noveriko fa olona mama ianao nefa toa tsy izany indray rehefa nodoniako dia tena mbola mamerina ny fisaorana sy ny fialatsiny aminao Ramatokely fa tena namonjy ahy tokoa ianao raha izany ka. Tsisy fisaorana re fa hono raha tsy madiso avy tany amin'ny dokotera nitsabo anao anga ianao ary raha azoko tsara amin'izao fahitako ny endrika izao dia vaovao ratsy no azonao tany azo ambara ve zany amin'izay mba hanamaivana ny adi-tsainao tena zany tokoa ka zao re ho faty tsy ho ela ho ny ano ny aretina izay mahazo ahy tsy dia ny aretika loatra nefa ny tena mahakify hafa fomba ilazako an'izany amin'ny vadiko ny tena mahakehitraka-ako. Fa inona ny aretina mahazo anao? Ho mamiadany ary tsisy azo atao tsiny izy ny dokotera. Mampalahelo ianao izany. Nefa na izany aza tokony ezaka ihany ianao ilaza ny marina amin'ny vadinao. Ka sarotra izany ko. Ankoatran'i Jesosy dia izy no mpanohana anao ara-tsaina na ara-moraly. Lazao aminy fa afaka manampy anao izy ary tandremo sao tara loatra dia olo-kafa no andrenesany vaovao
Ka ny marina angera matoa kely dia 3 taona izay no nivadiana mivady. Izany? Ary tsy mbola nisy disatisa lehibe teo aminay mivady na kely azy. Ary mbola tiako tahaka an'izany hatrany ny fiarahanay satria ka voanandreny nahazo ahy izy izao dia nitamberina tao an-tsaika avokoa ny lalana ny lalovany ary mbola hitombo tsy tahaka ny taloha ankehitriny ny fitiavako azy. Inona no ataony raha tsy hotsony aho? Inona no ahazo azy? Ka izay fitiavanao azy izay no tokony hanambaranao ny marina aminy. Izany ve? Ary inoko fa mandritra izay fotoana ela izay tsy mifanafiny nareo fa ny fampatoka tokony ho tohizanao izany satria vao tsy manambara ny marina ianao dia manomboka eo ihany koa ny tsy fitiavanao azy sy ny fiafaran'ny fampitokisanareo ary hivadika ho zavatra hafa izany. Misaotra anao amin'ny teny nataonao. Ary misaotra anao koa ny hainao ahy. Lany fotoana noho ny amiko tetra izay ianao nefa ianao mety mbola maika hiasa na mbola misy alehanao ka noho izany dia onerako sandaika ny fotoana laninao ka indro misy vola raiso ho sandan'ny ora laninao teto amiko teto sao dia tsy mety izao ataonao izao. Mety ka. Izany tsy nitady vola tany aminao fa nahita ny fetsika eo tsy mety dia nanampy anao Raiso aza miteny an'izany ianao ilainao foana iny vola iny ary tena ilainao mihitsy. Tena menatra anao ary amin'seha. Inona mahamenatra anao Ary tena mahalala ny fahasahirana tsy haiko angambany ianao. Tahaka ny nalalako sotra teny amin'ny endrikako fa marary ianao dia ho raisiko ny fanomezana tolotra ao dia misaotra indrindra. Ianao no tena isaorako raha tsy nandalo teto mantsy ianao dia efa nidaboka teto amin'ny tany teto aho izany ary tsy nisy namonjy satria heverin'ny olona fa mamy tokoa. Ary benjany ianarako Faly mahafantatra anao. Ary raha misy ilana ho ahy dia vonina ny hanampy anao. Vonjy. Vonjy ny anarako. Misaotra betsaka anao raha misebenja dia mirary fahasalamanao anao indrindra ary mankahery anao mba ilazanao ny zava-misy amin'ny vadinao Misaotra indrindra. Allô? Fahaiza foana ndry mbola tsy tonga hatramin'izao Niantso foana teo dia tsy mandray mihitsy ndry fa ahoana? Fa ahoana moa ny dokotera? Aty ampiasana ankizy izao mbola tao amin'ny dokotera dia izay no tsy nandraisako ny antsondriako. Ary ny tany amin'ny dokotera tsy isy atahorana ka. Misaotra an'Andriamanitra izany. No hoe veriko nisy nahazo andry dia izay no nahatonga ny antso. Aza manany amiko indry. Tsy misy atahorana velively amin'ny fahasalamako. Tsy izany anie aky ndry ny sisa ety an-tany dia raha misy mahazo andry dia inona ny ataoko eo? Izay aloha tsy maninona aho ary avelao aloha hiasa dia rehefa avy eo tsika miaona mandram-piona vetivety. Eny ary masitondry. Zany adalàna sy fahotako Andriamanitra. Volako aminao izay vitako. Nandainga tamin'ny vadiko tsy maintsy nanao an'izany aloha fa amin'ny fotoana mahamety azy no ilazana an'izany aminy. Andriamatotale, ahoana ianao? Salama tsara ary sery aza. Semy manao ahoana? Ary inona ny vaovao Zaho aloha salama tsara ny vaovao tsy dia hoe misy firy. Nandalo teo fotsiny izao ilay mpiara-miasa amintsika mikasika ny landiniko. Ny andro teo foana izy dia lasa fa mbola maika hamonjy ny fotoana hafa hony. Izany ve?
Ka nametraka afatra nga izy sa Tena tsy nametraka aloha izy fa ianao mihitsiny zao no tia niresahana manokanako. Ahoany? Fa zao hono atalea nanahoana ihany aloha ny valile fitiliana nataonao iny ay ve omaly zay mantsy ianao tena hitako ny taintaina mafy mihitsy tamin'ny fiandrasana ny valiniko. eny misaotra ny sena ny tany tsy nisalasala ny amin'ny fahasalamako fa raha ny amin'izay indresy tsisy atahorana. Ay tsy zany izany hoe mila manatanteraka tsara ny toromarika ny dokotera fotsiny io ny adry izay. dia ina hono fa napahakevitra raisinao manoloana an'izany ka tsy tokony mba hakarivotra kely ve no talea. Zay mihitsy zao ny eritreretikako dia ilaza mamosovadika aho zao dia andeha kely zay na dia herinandro ihany azako. Nefa na izany azy reto asa betsaka eto any lojika reto zaoko inona toko manoloana ny matsy eo anao. Tsy vitako samyre reto izy talea. Zany marina fa izany nanosokevitra ny andehananao fa tokony mba izy mpanampy any raha sitrakao. Vita ny se rehefa aza manina ihary izy zange mahatokony fomba fiasan'ny sehatra izay. Misaotra indrindra taleny amin'izany teninao zany vao enim-bolana angeny ny saky tato ka efa hitaka. Mbola misy tsy arako sy manavanana ihany hatramin'izao ny asa sasany. Vita ny se re io fa zao zao ry aza mikasika an'le mpiara-miasa amin'ny landy rehefa miverina izy na tsoy dia lazao fa isely miandraikitra ny asa dia taterao zany raha misy manahirana an'izay fotsiny dia atsoy amin'ny findayako amin'ny findayako manokana zany zay. Fa zao atale roviana zany tale no mikasa anaingy ka mbola ifandinika kely ihany aloha zay mivady dia milaza miseho ihany fa zao ny afatro amin'se iny tale araroto ny fotoana rehetra zay nomena sy misy mba hanaovana ny tsara sy ampitomboana fahalalana sy hoety manitatra ny atao azony sy ve zany voaray talea. Ndry totonga sahady ndry angatsy na andro ny ora firavana toy ny isan'andro za zao ny efitra fa niara-ny sakafo tamin'ny mpandrarandriko. Tsy dia nisy client tonga kitany androandro mamsoa ary rehefa misy azy zany dia nomeko alalana ange aja napakevitra zay tokony atsara ny orinasa rehetra ary efa tokony mba mila mandray fanapakevitra koa izy iny raha hoentina manatsara ny orinasa ange. Tsara kosa izany nataonao zany fa inona ny tena nahamaky andriody ary raha zany tsy fanao ndry mantsy ny toy izao misy vaovao tindry ambaranga. Tena marina mihitsy zany lazaindry zany ahoy aho hoe ahoana ny hevitra indry raha mba andeha hiala sasatra kely tsika dia na dia herinandro na 10 andro no aretan'ny fialan-tsasatra. Tena marina ve izany lazaindry izany? Marina izany ka iza ny tindry ale ny anjara indriny mba mieritreritra hoe aiza no alehantsika. Maninona raha irahantsika mandinika izany tena tsy hitako mantsy izay alesa andeha ho any mahajangy sika. Izany hoe raha ny eritreritro indray maninona moa raha nosy be tsika no mandeha. Nosy be io ange nefa vinavinantsika hatramin'izay saingy tsy tanteraka mihitsy. Maninona moa raha tanterahana amin'ity indray mitoraka ity. Ary tena mbola nisy an'izany tokoa marina fa ny antony tsy nahavitantsika an'izany dia noho ny tsy fahasalamandry ihany eny marina izany ary ekeko fa andao re tanterahana dia mbola misy indray ny fotoana roviana nefa no anainga mora anomanako any aja fa tsy maintsy izy no amita ny asa rehetra. Ohatra hoe miaingisika alarobina alakamisy dia afa-kerinandro na tapa-bolana miverina. Zay zany natao ay jereo daholo izay tokony hoentina dia jereo koa izay ilaina rehetrarehetra dia manaingitsika raha izany. Benja tena fanomezana tsara indrindra natolotr'indria
ary fifaliana iarahantsika miaraka izany. Fa andao ary aloha isakafo efa voaomany eo ampisakafoana indray toy izana ny resaka. Andao ary koa. Feno hafaliana izany ny foko nefa manontany tena ihany aho hoe inona no nahatonga mibenja napa-kevitra sy anao fialan-tsasatra. Sady noho ny taona efa mandrosika mitaky ny arerahana noho ny asa. So ihany fa lavitra ny tranonena dia fivarotam-panafody ity. Tsy maintsy mividy fanafody fa lany le tao. Tena manahirana dia ity za samy laza ny marina mamosoko. Ndry, ary tsy andre matoa benja ve iny miditra amin'ny farmasia. Andraso hoe atonko. Andre matoa benja. Manahoana ianao? Tsaronao ve a? Iza moa? Vonjy rea. Lalan'Ny Fanantenana taminao teny Antaninareniny. Tsaroko tsara ka. Ndry, ary ho an'iza daholo reto fanafody mividinao reto? Marary nga ianao ty? Ka tsy marary fa ny zanako ny kohaka sy voan'ny serimafy dia tohanana amin'reto fanafody reto aloha. Ary inona no ataonao aty? Tsy mbola nahitanao taty raha tsy voazao andro an'izao marina tokoa ny voalazanao. Ary sambany any taty satria tsy tiako hitan'ny vadiko ny fanafody vidiko na ho fantany satria izy mandalo eny amin'ny farmasia misy ana akaikina eny foanako. Andray fa nga mbola tsy nolazainao azy foana ny marina ka. Hatramin'izao aloha mbola tsy manana fahasahiana ihany ilazany aminy manjoako. Tsy haiko izay tena antony. Mahagaga ne ianao izany raha misebenjy. Ianao milaza sy mitantara fa mahafinaritra be ny fiarahanareo. Nareo dia tena mifankatia. Tsy mahatoky azy angamba ianao fa mandaingy. Tsy mandaingy aminao mihitsy ahako. Fa misy fotoana ny zavatra rehetra rery raha matoa kely vonjy. Oay, variana teto marina. Oka aloha andefa mbola maika kely fa manaraka indray sika miresaka. Mandra-peona ianao raha misebenja. Veloma ary ianao raha matoa kely vonjy. Eny ary. Mandroso ianao andre matoa benja. Saotra indrindra dokotera. Nanao ahoana ianao izay? Ny ahavizanana ny tena mitako dokoterako. Asa koa nanoho ny fahanterana dia izay ngamba ny antony koa. Ny tena marina ny andre matoa benja dia tokony akaina tanteraka ianao Zany ve? Tsy misy vokany mihitsy ny fanafody ampiasanao raha toa ka mbola manao asa mafy loatra ianao. Ka ny tena sarotra amin'ny fangalako aina anie dokotera dia za ty tsy mbola nanana fahasahiana laza marina amin'ny vadiko. Faotana mahafaty anie izany ataonao izany andre matoa benja. Mila mahalala ny mahazo anao ny vadinao ary izy no manampy anao hiady amin'ny aretina. Ka miezaka ihany ange dokotera. Ary efa voavinavinako atao tsaiko izay olona zaiko fa rehefa manoloana azy sy mahita ny entiny mihira anao dia tsy tiako salivanina izany rehetrarehetra izany. Tsy manome tsiny anao andre matoa benja. Nefa kosa mampirisika anao mba hilaza amin'ny marina. Mbola tsy tara izaoko. Mahireza indrindra. Saotra dokotera. SF Radio. Hatry, tsy le raha matoa kely vonjy ve ry mijorojoro ery amin'ny arabe ery? Na dia efa somary maizina aza ny andro dia tsy mety namiko iny entiny. Fa inona ny ataony io? Dia ho sanatria ve? Raha matoa kely vonjy. Oay, raha misebenja. Fa inona no ataonao aty? Sao dia ianao no tokony ametrahako an'izany fanontaniana izany. Mekara ianao aloha aty anaty fiara dia ato mindresaka.
mekary ianao atao anaty fiara aloha dia ty ianao ty akanjo ty mamenatr'olona ty fitafinao fa inona no manahirana anao ry vonjy a ka araka ny efa fantatro ange dia mananjanaka kely aho e dia maninona ary manofatra an'izay sarotra ny fiainako andre matobenja fanakaiza ny vazanao ndry voananana ny fetra tao am-boka dia nampiseho toetra ratsy ahy izy voateraka ny zanako aho dia vo afapana kely teo dia nitsiry ny hevitra fa handositra ny toerana nisy azy aho zany indrisa nefa fa mbola tsy manana fahafahana aho hatramin'izao ny ahafahako mamela ara-dalàna ny zanako e mahampalahelo zany tantaranao zany fa aza manao an'io asanao itsony ianao fa atsoy amin'ity laharanyity raha misy ilanao fa dia izay no ahafahako manampy anao e zany ve so dia manahirana zany raha misebenja za ve dia andray an'izay omenao foany nefa tsy miasa no sady tsy mivoaka ny atsemboana akory ka aza manana iay ianao na kely akory ary ny amiko e ny zavatra tolotra anao ry vonjy a dia amin'ny fofeny fahatsorana ary tsy misy takalony ary manomboko izao dia atolotro ny vola ilainao fanefana ny saran'ny tranom-piatrahanao e maninona moa raha misebenja raha afaka manampy aina ianao maninona raha mba hijerenao asa ataoko daholana izy rehetra mety na asa hafa azy afa-tsy hoe mangalatra sy ny varitena nefa aza manahy ianao fa apikorehanao amin'ny asa izay mety ilainao e misaotra iaja ary toa sahirana be mihitsy se zany misy tsy mety anga tale tena mpahatsorana no ilazako anao tale fa tena tsy vitako samirery ty azy tya indrindra fa nandritra ny fotoanany tsy nahateo anao ka zao e mananevitra ary aja raha mety amin'se sady tiakoko fantatra koa ny hevitra se eny tale hoe ahoana zay apiko se misy olona zay ihany asaiko miara-miasa amin'se ary inoko fa afaka hiara-iasa tsara mihitsy nareo marina hoe andraso aloha fa maneno indray ty finday ty zao dia zao ve rarivana eny fotoana tokony iona antsika eny ary andraso fa afaka 10 minitra dia tonga any aminao indray andengainao tale andeha vetivety kely indray ary se fa misy client tsy maintsy sonjeko maiky ty rehefa avy any dia tohizana andresantsika zay mahagaga mihitsy ty tale ty tato ato zay lasa tsy mipetraka firy ato amin'ny birao raha vao maray antso tonga dia lasa iza loatra ary no miresaka aminy any manao ny aja variana be ianao zany oay madamo mamysoa ye manahoana ianao mandrosoa e tena azafady rehefa tsy hitako ny diranao ka inona moa ny azoko hanampiananao zay tsy ao anga mivadoko voaingana teo mihitsy izy zao no lasako toa hoe manao fotoana amin'ny client anoana izy araka ny eritreritra ao mbola mety ho ela ve izy vao hiverina dia tsy haiko mihitsy ange zay madamo mampisoa e raha mety aminao dia atsoy amin'ny finday izy sa zany ho antso azy efa ny antso azy fa tratra ny famelakafatra misy resaka maika tiako atao aminy nefa zany raha ny amin'izay indray zao dia toa tsy hitako ny hanampinanao madamo mampisoko tsy maintsy miandro ny fiverenana angamba ianaoko zay tokoa angano atao raha sendra mbola miverina ty ampiasana izy dia ambarao amin'ny fanandalo teto
ve ry tazako miara-mipetraka amin'ny vehivavy ry e. Mazava izao ny maizina rehetra. Izao izany no mahatonga azy maika lava. Isaky ny avy maneno ny finday ny tale dia vonoiny avy eo mba tsy isany elingelina azy. Mialatsiny manelingelina anao Ramsebenja. Tena tratra ny fahasahiranana mafy ankehitriny. Niditra hopitaly ny reniko. Ka inona ary ny azoko anampinanao ry vonjy? Mingavy anao re mba hanome asa e. Izay misy any dia ataoko daholo fa aizany dia atehitra foana amin'izay omenao e. Ahoana re izany? Izao ary omeko tazonao aloha le toeran'ny sekretera ao. Tsy afaka miasa mantsy le izy amin'izao fotoana izao fa congé. Congé 3 volana satria voateraka. Ka izao miasa isaky ny ora nefa ianao fa tsy tena mbola mpiasa raikitra. Tsy manina Ramsebenja. Tena mety be amiko izany ka dia Rovina no hanomboka miasa. Ka raha pitry ihany raha sitrakaoko. Ary ty aloha misy vola entinao hitsaboana izany reninao izany e. Tena misaotra betsaka indrindra tompoko fa sady manome asa ianao no mbola manolotra vola ihany koa. Entiko manala ny fahasahiranako. Tsy fisaoranao ny amin'izany e. Iaja. Ory Iaja. Vengy se aty e. Ahoana izay tale manana vahiny ka isika? Izy no Iaja mpiandraikitra faharoa atao amin'ny orinasa. Izy kosa no vonjy ry se hanampy an'se amin'ny asa. Atoroy azy tokony ataony fa mpitahantsoratra no eritreretiko asa ataony. Dia faly mahafantatra anao mademoiselle Vonjy tsy tia ve le tovovavy niresaka tamin'ny tale omaly? Tena izy mihitsy ty e. Izy aloha ka tsy ratsy tarehy fa tena tsara. Za koa dia faly mahafantatra anao andre matoy aza. Ka andao ary aloha any amin'ny brok ianao hanamboarana ny taratasy fanekena rehetra momba ny asa. Isy manaikitra mafy izany lohako izany ka. Fa ina mahazo anao tampoka teo? Tsy dia misy inona akory fa aza manahy ianao e. Fa nahitainana sendra mandalo kely fotsiny iny. Tena azonao antoka ve? Ianao anie reraka be ny fahitako anao izany. Manina aloha raha mipetraka kely? Misaotra anao. Tena tsy maninona e. Andao androso ao amin'ny brok ianao. Andao. Marary anga e lasa misy tsy metimety. Toa tsy manendry firy tamin'ny sakafo tindriko. Somary rerak'izay fotsiny aho dia izay angamba ny antony ka. Aza manary ianao fa tsy maninona izany ah. Andao ary akatra ny ambony atory raha reraka e. Ny andro koa dia efa mandroso alina ihany. Izao rery mamsoa. Avy hatrany dia miakary ianao fa mbola misy zavatra atao kely ao amin'ny birao. Manaraka eo ihany avy eo e. Misy zavatra feno ny benjafy e. Tato ato izay dia nanam-piovana tanteraka izy. Inona ary ny antony? Tsy fanaony mihitsy ny toy izao. SF Radio. Renareo teo Lalan'Ny Fanantenana nosoratany Lavolombato Lalan'Ny Tantara Mamy. Toavina ny miaina ny tantara. Mamsora Kotoson, Mila Manitra, Lovalosa, miaraka tamin'ny Riambola Mity, Meva. tompona andraikitra Fanantenana nanao totosa Meva. Anday feo toko rakoto arso nandrindra raha teknika
mahery jaona rabary ny ainy.